Salama daholo androany sika dia ndao raha hiresaka ny mahakasika ny akony fivirina izay nataon'ireo solombavam-bahoaka tamin'iny andro voalohany izay fivirina izy ireo moa tamin'ny fomba ofisialy izay nitanterahana tamin'ity herinandro ity. Ka nandritra izay dia fantapantatra fa mety ho Soflira Prinsia no ho vice-président panina mahajanga vaovao misy ihany ny mbola manohana Andrintandrina Lalao nandritra izay. Teo ihany koa ny fampafantarana mombamomba any solombavam-bahoaka Bernardin na Idin Rotsaka. Ka izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefany am'sisy tambatagasi toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mialoha idirantsika amin'izay dia andao aloha fantarantsika ireto vaovao manaraka ireto. Olan'ny délestage fantatra fa efa tonga ny solika izay hanodina milina hamokatra herinaratra ary hanomboka ny fanaparehana an'izany manerana ny nosy. Mbola mitohy ao anatin'ny roa andro kosa ny fatapatapahan-jiro izay mifandimby aoriana izay vao miverina amin'ny laoniny hono. Mbola ao anatin'izay olany jiro sarany malagasy zay hatrany fantatra amin'izao ankehitriny izao fa mitentina 509 miliara ariary ny trosany jirama ka ny 20 miliara ariary dia trosa tokony haloha amin'ireo mpiaramiasa madinika ary ny ambiny kosa ny an'ireo mpamatsitsolika sy mpiaramiasa amin'ny famatsiana angovo. Io ny nambarany Ron West izay tale jeneraly ny jirama vaovao raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ity herinandro ity. Mandeha ny kajikajy sy tombatombana ao amin'ny antenimieram-pirenena raha araky ny feo tafaporitsaka avy amin'ireo député izay voafidy tamin'ny vonan'ny Irmara izay maronisa miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina dia mety ho ministra teo aloha Soflira Prinsia sady député voafidy tao amin'ny distrikta Analalava no ho atolotry ny Irmara eo amin'ny toeran'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena na avipanina ato amin'ny faritany Mahajanga. Mbola misy ihany koa ireo manohana any député Rantanirina Lalao izay avipanina Mahajanga teo aloha hanohy sy hitantana izany andraikitra izany. Rehefa nandeha moa ny fifidianana dia fantatra tokoa fa i Soflira Prinsia no vipanina ny Mahajanga vaovao izay nisolo toerana any Rantanirina Lalao amin'izay toerana mahavipanina izay. Ka dia miarahaba azy nahazo an'izay toerana izay ary mirary soa azy ahavita ny asa aman'andraikitra izay iandreketany mandritra ny izao 5 taona be izao. Etsindan'izay moa nandray ny asany ny député Hyacinthe Befeny Todimanana izay député ny Antsuhi vaovao. Nanomboka ny talata 7 Jolay dia nandray ny asa amin'ny mahadéputé azy ireo solombavam-bahoaka vaovao anisan'izany ity député izay voafidy tao amin'ny distrikta Antsuhi ity. Ka noho izany dia mirary soa azy hatrany koa mba havita izay asa iandrasan'ny vahoaka ny Antsuhi iray manontolo izay amin'ity député vaovaon'izy ireo ity. Député Rarson Bernardin na Idin Rotsaka fantatrao veny tantarany zanaky ny lahy mpitagna kobay izay no matetika averimberiny foana. Nandray andraikitra masolombavam-bahoaka azy ny député Rarson Bernardin na fantatry ny maro amin'ny anaran'ny mpanakanto azy hoe Idin Rotsaka izay kandida tsy miankina ary voafidy ho solombavam-bahoaka tao amin'ny fandriana avaratra araho ary ny ampahany fohy amin'ny tantaram-piainany. Député miavaka sy marantsaina Idin Rotsaka satria teo amin'ny fiainany iray manontolo dia tsy nentehitra afa-tsy tamin'ny heriny manokana ny tenany. Niainga avy tany ambany indrindra ary tonga eny amin'ny faratampony eny amin'ny antenimieram-pirenena andrim-panjakana faharoa misy eto Madagasikara izy amin'izao. Tsy nisy mpiahy sady tsy nisy nampianatra Idin Rotsaka fa nanao tefem-patana nampianatena izany hoe autodidacte izany. Ny herin-tsaina sy ny herim-batana ihany no azony anteherana. Nanomboka nitendry sy nikapoka amponga teo amin'ny 17 taonany izy tao amin'ny antoko-pihira choral tao amin'ny fandriana avaratra. Taorian'izay moa lasa tany andapa faritra Savany tenany. Niaraka tamin'ny tarika orchestre antsoina hoe Batman izay noentiny Dr JB tamin'izany andro zany ka Idin Rotsaka no mpikapoka amponga sady mpihira ihany koa tao anatin'ity tarika ity taty aoriana. Anisan'ny nalaza sy nikuizana tamin'ny fikapohana amponga Idin Rotsaka
ary niavaka ny fikapohan'ny gadona sigôma sy ny kapoka tsy telotelo izay toa maheno aniren'olona mitoto vary ireny ianao maheno ny fikapohany azy. Vitsy ihany ny nafehy izany fomba fikapoka izany tany amin'ny faritra Sava sy tany amin'ny faritra avaratra iray manontolo iny. Mbola idain-rotsaka izany noho ny solitena any Madagasikara ihany koa no nandrobaka ny loka lehibe tany La Réunion tamin'ny taona 1970 ho an'ny mpitendry sy mpikapoka ampongasa legimendrika indrindra nandritra ny lanonam-be teo anivon'ny ranomasimbe indianina. Nitohy niaraka tamin'ny tarika le Jaguar Taonosbe izay tarika le Batman nisolo ny anarany. Idain-rotsaka mbola i Dr Jibe no lehibe ny tarika tamin'izany. Nanomboka namokatra ny rakikirana na autoproduction idain-rotsaka ka nivoaka ny rakikirany voalohany na ny album voalohany izay tonga dia nalaza be. Nanomboka teo ny fantatry ny fisiany izany mpanakanto dain-rotsaka izany lasa dain-rotsaka ambiance noho ny fahaizany manokana mampifaly eny an-tsehatra. Hira sy rotsaka maro, salegy motro, rompotana sy ny sisa, gadona salegy, goma kawitsy sy ny maro hafa no navoakany ary nankafiziny malagasy manerana ny Madagasikara moa izany. Nanangana ny fandraisam-peo na ny studio anazy manokana idain-rotsaka ary tamin'ny heriny manokana izany. Nahazy fitaovana na instrument complet izy tamin'ny heriny manokana ihany koa. Ny fandromban'ireo mpanakanto tany ivelany ka nitety any Frantsa sy Europa ny tarika dain-rotsaka. Voafidy solombavambahoaka izy ankehitriny ary mbola tamin'ny heriny manokana satria kandidat tsy miankina ny tena ny tao Befandriana Avaratra, zanakilahy mpitanga kobay, tsy mindrana fahatompo tanàna ho isatrany. Izay ny mahakasika ny pitsopitsony amin'ny tantaran'ny mpanakanto dain-rotsaka izay tena manosika ny maro mba hiezaka toan'izao mpanakanto dain-rotsaka izao raha mahafantatra an'izany tantara sy ny lalana izay nilalovany izany mpanakanto dain-rotsaka izany. Izay moa no mahatonga ilay fitenenana manao hoe tsy misy ny mafy tsy lahitra ny zoto ary azakivy amin'ny fiainana fa tsy misy mahafantatra ny ampitso. Manana finoana ary mieza hatrany na dia eo aza ireo sakatsakana maro isan-karazany eo amin'ny fiainana ary na dia niainga avy tany amin'ny tsy misy aza ianao azakivy fa tsy maintsy ho afoana ny anjaranao. Izay no mahatonga ilay fitenenana manao hoe ny omby indray mandry dia tsy indray mifoha. Mety misy ireo namanao izay tafa aloha noho ianao fa raha mbola tsy tafa miaraka amindreo kosa ianao aza tao mahakivy izany fa mbola ho afoana ny anjaranao. Aza maika ary aza mialina ny hafa fa ny anjaranao tsy maintsy ho avy aminao foana raha toa ka ao aminao izay finiavana hivoatra sy handroso izay. Ary aza mba tia mentehitra amin'ny hafa fa ny herin-tsainao sy ny herim-batanao no ampiasao ary mazotoa miketrika hatrany. Fa raha toa ka miankina amin'ny hafa foana ianao dia voamay aza lasa mitavozavoza izay ezaka tokony ho ataonao amin'ny fiainana izay. Izay moa ilay voalaza ao anatin'ny soratra masina manao hoe na dia kely aza zany ny andohanao dia tsy maintsy ho lehibe ny hafaranao. Ka ny tiany ambara amin'izay fotoana izay dia manana finoana ary aza morakivy izany. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao Malagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.